tongony aty ny fotoana ny fito alady zay rahanao ny fiangonana evangelika chaîne le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fito alady dia mitondra loha-hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa hoy ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaim-poana na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava rehetra amin'ny fiangonana chaîne eo amin'ny cinéma Rex sy ny Ritz isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sy sasany ny fiangonana chaîne eny Tanjombato kosa indray dia amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy pirovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao dia falimiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne ao anatin'ity fandarana ity sotrana manokana isafidy araka aminay ao anatin'izao fandarana izao ary mino fa hitondra soso fampahirezana manao ny fiarahantsika etya mpiandohana dia tia mpafantatra anao fa ao anatin'ny fotoana lehibe dia lehibe tsika zao iarahanao amin'ny fiangonana Chaîne dia ny fotoana izay antsoina hoe fito alahady io fotoana fito alahady io dia tsy inona fa fotoam-bavaka mandritry ny alahady anankifito izay manomboka ny 12 septembre ka hatramin'ny 30 octobre zany hoe efa roa alahady zay ny 18 sy ny 25 dia efa tapitra fa hiditra indray tsika zany zao amin'ny ray volana octobre amin'izay manomboka amin'ny alahady zao indray zany hoe mbola manana 10 alahady sika marobe ny zavatra horesantsika ao anatin'io fa loha-hevitra lehibe dia ny hoe ny fanomezan'Andriamanitra raha ny fanomezan'Andriamanitra anaty baiboly dia tsy tambo isainy tena be be raha tsy resaka fotsiny tsika ny fanamarinana zay nomen'Andriamanitra tsika maimaim-poana ny fahamarinana zay ahafahana manjaka amin'ny fiainana ny finoana ihany koa dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fanamasina zay tena lehibe indrindra fanomezana avy amin'Andriamanitra feno be da be ny fanomezana avy amin'Andriamanitra zay zarainao anatin'ity ampahafantarana moa zany setina mbavaka mba omen'Andriamanitra anao koa mba marimarina koa ho raisinao ilay izy marobe ny fanomezan'Andriamanitra ao anaty baiboly satriona zany resahako zany raha an Jesosy koa ohatra fanomezan'Andriamanitra zany be da be ilay izy fa misy zavatra maro zay horesantsika mandritra ny fito alahady ity ary tiako milaza anao ve fa marobe sady ny olona mijoro vavolombelona avy amin'ity resaka fanomezan'Andriamanitra ity misy ny olona mijoro vavolombelona fa tokantrano zay fa nikorotana ary tsy nieritrereta nefa ny hoe tonga mitebika hoe apiditra divorce mihitsy niverina lamy mandray ilay izy noho ny fahasoavana sy ny fanomezan'Andriamanitra nisy olona zay fa tena hoe nandritra nyity taona ity tsy nisy ny asa atao fa very vola fotsiny aza vitsy hafanana fa omen'Andriamanitra marché amina miliary izy tao arinana fotoana nanomboany alahady voalohany izany tena hoe sy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra vao maly fotsiny no ny vavaka ho an'ny marary indray marobe ireo olona zay nifatora ny fanamaloto sy ny aretina zay nisitran'Andriamanitra teo ihany koa ireo olona zay tany fiangonana Chaîne teny Tanjombato ireo olona zay malemy sitran'Andriamanitra betsaka zany ireo karazan-javatra mitranga zany hoe rehefa miresaka tsika hoe fanomezan'Andriamanitra dia tena azonao expérimentena eo mihitsy ny fiasan'Andriamanitra sy le fanomezana zay omen'Andriamanitra anao amin'ity androany ity dia te ameanao ten'Andriamanitra zay isan'ny nozaraina tao anatin'ny fotoam-bavaka zay niresana nyity hoe ny fanomezan'Andriamanitra ity isan'ny fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra atsika dia ny fahefana sy ny hery avy amin'Andriamanitra Jesosy laza nanao hoe efa meko fahefana ianareo anitsaka ny mainka sy mena rana ary tsy misy hery na hoe fahaiza manao anana ny fahavalo ka afaka hampanina anareo akoho zay zavatra eny ho resantsika kely vetivety sationany tiako aseho anao hoe tahaka izao zany hoe fanomezan'Andriamanitra zany fa milohan'ny hijerevantsika dia tiako tena hakatoerina tsara ianao ary eno tsara ny zavatra zay ho resana aminao fa ny zavatra anankiray faharoa ihany koa zay tena fotoana lehibe iarahantsika séminaire ngeza be isakariva ao anaty fito alahady ity ihany rehefa talata larobia lakamisy amin'ny 5 sasany etsy amin'ny Rex fa eny Tanjombato fiangonana Chaîne Tanjombato indray dia rehefa talata larobia dia zoma ny talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany ny alarobia amin'ny 2 sasany ny loha hevitra dia hoe miaina amin'ny surnaturel miaina
amin'ny surnaturel le raha lanankiray njoroavolombelona hoe tamin'le fotoana ozy izy tena hoe raikitra am'izay ty le hoe miaina amin'ny surnaturel aty de tena zavatra angezabe no nitranga ozy izy fa misy fournisseur angezabe anakiroa avy any andafo ozy izy niara-ny tambatra hiara iasamboko dia andefa entana maro amina contenaira zay valeur vola be mihitsy amina dollara moa zany resaka dia tsy hanona chiffre eto anatrehanao fa tena vola be mihitsy zavatra zay rahan'izy reo miasa akoatra ny resaka arabola misy koa reo olona zay ohatrany hoe gafin'olona tamin'ny asany vonanomboka fotsiny herinandro nresanany amin'ty resaka hoe intisy hoe miaina amin'ny surnaturel aty de ohatrany hoe nitorian'ny olona mihitsy azy niendrikendrehan'ny olona ny anankiray zay de ohatrany hoe namaky trano nefa olona mivavaka tsisy niavatra nininy fa zavatra nitranga ny famadika ny tantara rehefa tany amin'ny polisy sotran'izany de le nitoriny hoe nidiran-doza rehefa avy eo tiako tenenanao hoe rehefa miaina ao anatin'ity surnaturel ity zavatra goavana no afaka mitranga amin'ny fiainanao manoranao zay hoe ahoana ny tena miaina ao anatin'ilay izy tsy afaka tsika ohatrany hoe miaina miaraka amin'Andriamanitra miaina amin'ny tontolo surnaturel kanefa tsika ohatry mbola mitovy amin'ny olona tsotra rehetra ihany zay no nasako anao hoe ny fiainana dia ara-panahy ary tianasanao hianatra ten'Andriamanitra ary expérimenter izy ivelona tsara mihitsy amin'izay zavatra zain'Andriamanitra fa afaka manana fiainana feno voninahitra avy amin'ny tompo ianao manasanao zay ho avy rehefa talata larobia lakamisy amin'ny 5 sasany hariva itsy amin'ny raiksy adiny ray ihany ny fotoanantsika fa afaka hanova tanteraka ny fiainanao zany raha tsy afaka ianao ny hariva dia rehefa atoandro iny Tanjombato fiangonana Saina Tanjombato vao afaka nitetezan'ny Tanjombato ianao dia mahita plaque menamena be hoe misoratra fotsifotsy église évangélique Saina dia miakatra le pavé io ianao dia mivily fiolana kavanana voalohany dia ao aloha misy ny fiangonana Saina rehefa talata sy larobia sy zoma ny talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany alarobia amin'ny 2 ora sasany izany tongava amin'izany fotoana izany fa tsy anenenanao ny fotoana zay rahantsika zay ny hoe lafa ndeha ho arahantsika ny ten'Andriamanitra araka izay efa niteneniko anao teo iresaka tsika mikasika ny fanomezan'Andriamanitra dia ny fahefana sy hery ina zavady Luka 10 andiny 7 ny baiboly dia natao ho expérimentena iainana ho azo sapaitanana fa tsy hoe vakina fotsiny ohatry ny boky rehetra tsy dia tsara loatra le hoe tonga mba hivavaka dia mba haka toriteny mba haka fampaherezana non ianao raha tonga ty antran'Andriamanitra manana foana fisainana tsara hoe za rehefa tonga ny ampiangonana tsy maintsy expérimenter an'Andriamanitra mila hitanao aty ny fiatombohany dia zavatra lazain'Andriamanitra aminao amen fa tsy tsara le toritenitena nampahery dia ahoana inona ny vokatra dia tsy haiko fa dia miandry mila expérimentenao le izy mila hitanao ny vokatra entin'le izy anio hariva aza manaikiala maina eto zao ny teneniko tamin'ny fotoana ny manambady teo Andriamanitra tsy manao fahagagana antsitrapo fotsiny zao tsy maintsy avy amin'ny etaetan'ny olona na ny demande ny olona izay izy vao manao zavatra karaha tsy zavatra raha ohatranao ka tsy manana etaeta hitroka aka le izy na dia eto ary le tediavinao dia tsy lasa makany aminao le izy mila mahita ny etaetanao Andriamanitra sy ny fandrinao handray Alleluia Luka 10:7 zao ny vakany indro efa nomeko fahefana hanitsaka ny mainoka sy menarana sy andresy ny hery rehetra nana ny fahavalo ianareo ka tsisy hampaninina anareo akory averiko fandroany indro efa nomeko fahefana nataonina hony nomena fahefana dikan'izany ny fahefana dia inona fanomezan'Andriamanitra averiko tsara ny fahefana dia fanomezan'Andriamanitra ny fahefana tsorombahana tsy terena mba hananana omena io apita io fa tsy hoe tena zaranga ome fahefana anaovako azy non tsy avy amin'ny sitraponao hoe za mba ome fahefana anao an'izao fa sitrapon'Andriamanitra izy no manome azy meny venao azavady ny fahefana tsorombahana tsy angalarina tsy terena mba omenanao ny fahefana dia fanomezana
amen dozy efa nomeko fahefana ianareo dikana teny hoe fahefana amin'ny baiboly teny grika de exousia zay midika koa hoe hery efa nomeko hery anareo anitsaka ny maika sy ny menarana sy andresy ny hery rehetra anana ny fahavalo ka tsisy ampaninina anareo akory wow bazonao an-tsaina hoe zany fiainana tsisy mampaninina anao tsisy nininina mahazo mampaninina anao tiako zany tsisy nininina tsisy aretina mahazo mampaolo tsisy fikorontanantsaina mahazo mampaolo tsisy resam-pitiavana mahazo mampaolo tsisy problema arabola mahazo mampaolo tsisy devoly mahazo mampaolo tsy misy ampaninina anareo tsy misy ampaninina anareo akory telekanao zany ny karazam-piainana tian'Andriamanitra anananao tsisy ampaninina anao akory fa ahoana ny impossible le izy hozy omeko fahefana ianareo atao ina le fahefana anitsaka ny maika sy menarana ary andresena ny hery rehetra anana ny fahavalo izy nay telo taona zay vaky tatavizy de nizairina de tao aorianan'izay narary foana lizy tsy mety nitsahatra mihitsy zany de veo lasa nitarika narary hatrano lamosiny de rehefa tonga taty izy maly nandritra n'le loha andro iny efa nanomboka anazy fanasitranana de teo am'izay rehefa nandeha le vavaka de tao anaty le pastera ny vavaka iny de nenao n'Andriamanitra nyteny am'izay izy hoe za zao manasitrana azy narary rehetra ny anatinao any tsy matety aminao tsy alao hoe fanamasina miresaka aminao amen sa tsy amen manao am'izay no zao fa tsy maninona zao efa tsy misy rano be mandeha tsony tsy malatsony koa lamosinao tsy marary tsony ny lamosika wow mafy ane zany aretiny za fa lefisaratsany hoe vaky tatavianao de zairina isan'andro fanentena tsy akijany zany afaka miteka ao Jesosy fitsika matoky indrindra fa nasoanao ten'Andriamanitra zay niraitsika teo ary napiakatra ny fanantenanao mety hoe ozanao tena mila délivrance mihitsy ara zany ny fandeha vono zay ivavaka ao anao raha mantsara anao tena misy fana maloto mangeja ny fiainanao misy zavatra mampahory anao tahaka satria Jesosy laza hoe tahaka ny menarana ny devoly tsy ny biby lava akory ny devoly ary tsy ny maimoka ny devoly fa mampiseho ny toetra reny mampiseho ny toetra ny devoly tahaka ny reny izy zany ohatry ny menarana izy tahaka ny maimoka izy ka raha mantsara anao hoe tena misy fana mamatotra mihitsy ianao arak'izay anao teo ka mila fanafany ianao vono zay andray anao afaka tonga ianao amin'ny alahady zao any fiangonana chaîne zay misy fiangonana chaîne maromaro Antananarivo misy ny ao Ambraikitra Sirisa misy ny Tanjombato misy ny Ivanja misy ny Anosbe misy ny Soavy Masoandro misy koa mbola tsokatra ny Ampasapito sy ny tahaka an'izany fa raha ohatra ianao ka mazoto koa afaka tonga any Borao ianao io amin'ny fahitalavitra io ny telefona de afaka mandray anao zay ny Tanjombato na ny amin'ny Borao ny fiangonana chaîne Andravoangy fa vonony ivavaka ao anao zay raha mila fanafahana ianao raha matsiaro tena za mihitsy zany olo zany afaka tonga koa anao fotoam-bavaka amin'ny alahady zao fa Andriamanitra hikasika ny fiainanao ary hanova tanteraka ny fiainanao azadiny fotoam-bavaka isakariva amin'ny 5 sasany talata labilaka misy zay resantsika eny amin'ny miaina amin'ny surnaturel na rehefa toandro amin'ny 12 sasany talata sy ny zoma eny fiangonana chaîne Tanjombato de amin'ny 2 sasany rehefa larobia izany zay ny fotoanantsika androany fa dia manasanao zay ho tonga amin'ny fotoam-bavaka raha misy tianao antanina io ny fahitalavitra io ny telefona vonandray anao ampanajany izay tompo taio ny tsirairay avy zay manaraka ny fandaharana aoka ny fahasoavanao amin'ny tokantrano rehetrarehetra aoka ny herinao hiditra amin'ny tokantrano rehetrarehetra ary na izana izy manaraka izao fandaharana zao tononoko ny herinao hamangy azy tononoko ny herinao hikasika azy tononoko ny fahasoavana hiditra amin'ny toerana izay misy azy anovany trangan-javatra zay atrehany amin'ny anaran'i Jesosy manonona fanafahana fitahina fanasitranana ary fiovana ho anao manokana amin'ny anaran'i Jesosy samy mitomba fahasoavana veloma ataovako tongony ty ny fotoana ny fito alady zay rahanao ny fiangonana Evangelique Chaîne le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahina era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fito alady dia mitondra loha hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa ho ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaim-poana
na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava ratsy amin'ny fiangonana Shaina eo amin'ny sinema Rex sy ny Ritz isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny 9 amin'ny fito sasany amin'ny 7 amin'ny 10 ora sasany ny atoandro dia amin'ny 12 sasany sy amin'ny 1 sasany ary ny hariva amin'ny 2 ora sy sasany ny fiangonana Shaina ny Tanjombato kosa indray dia amin'ny 9 sasany amin'ny 9 sasany sy amin'ny 10 sasany ny atoandro amin'ny 1 sasany ary ny hariva amin'ny 2 ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy pirovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao